tandindomindoza ny farina loatra. Mijery manodidina farina loatra tsika dia era mahita fa potika sy ringana daholo ireo ala teny amin'ny tanety ary rehefa miala ireo ala ireo dia io nofo tany sisa tavela io zany mora koa ny rika dia iny atsanga na rika iny zany mitondra an'ireo karazana fasika na bedana ozy ny aty amin'ny faritra loatra midina mako anatin'ny fary ary manotitra tsikelikely ny farina loatra. Dia ny vokatra zao sy ny vokatra taloha tegna tsy mitovy. Dia le tamin'le taloha zany tsaratsara kokoa le vokatra noho le am'izao. Inona moa ny fanimban'ilay vahoaka n'ilay zeta. Voalohany indrindra dia ny mandoro zeta. Ny faharoa dia ny mihaza ao anaty zeta. Mihaza vorona izy, mihaza bandro izy. Ny bandro zany aminahy dia tena rena voajanahary natokana ao amin'ity faritra loatra ity. Ariana tsianaka ka tsy maintsy kolokoloina tsara. Tsisy manana n'iny bandro ny maneran'ny faritra. Zao tontolo zao raha tsy ty antsianaka. Nanomboka tamin'ny taona 2014 dia napetraka ny fanjakana malagasy ho tafiditra ao anatin'ny faritra rovana ny farina loatra. Tokony hajaina ny faritra rovana vaovao zany satria io no hoe amerina le mandona sy indrindra ho hitazomana ny maloatra ny loatra.